mandrapatonga antsika ho amin'ny firaisany finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 2:7-12. Ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa ary iarahana amin'ny rahalahy Rasolonjatovo Célestin. Dia miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo, fifaliana ho anay hatrany no mandray anao. Raha mba mangataka aminao ny namanao mba hanampy azy amin'ny trosa izay nahazo azy, inona ny tokony ho ataonao? Ndefa raha antsika ary ny fanazavana entin'ny zoky Rasolonjatovo Célestin, mena azy ary ny fitenenana. Hiaraka hivavaka isika mboantsika izao fiarahantsika izao. Feno fankasitrahana izay iray midera mankalaza anao fa tsara ianao, tsy takatra ny sainay ny fahalehibiazanao, ny fitahinao, ny indra fonao aminay isan'andro, tsapanay, iainanay izany, koa tena mankasitraka anao indrindra izahay. Te hahita sy hiaina fiainana vaovao aminao indray izahay anio, koa tianay ny hotariny ny fanahinao masina, angatahanay hampahafantatra anay ny marina, mba iainanay, ho fantatray ianao sy ny tianao atao, ary iaina mifanaraka amin'izany izahay. Apetraka fenao am-pelantananao azo ao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misy mano ao an-tsaha mitaraina, ka eto ny jiro mamaka, tsy mba misy atoandro na maraina, fa mazina renia. Indro olo marombe no maniry mafy hoe mamidina mankaty, hitondray baiboly re izy ireo fatahandre an'i Kristy tomposo. Mandehana ony tompo mandehana, ho amin'izao tontolo izao, mitsangana ary eny mitsangana, fa izy no mana. Mandehana mba hitarika ny jamba, mampifalio ny orifo, ny mahantra ilazao fa misy lamba, tsy miova tsy mety lo. Jeso hofonaina so sady ranonaina ko asy olo hitany, tena andriamanitra tompo tao an-danitra, ambara ho fatany. Mandehana ony tompo mandehana, ho amin'izao tontolo izao, mitsangana ary eny mitsangana, fa izy no mana. Mandehana hanatanjaka ny osa, omeo tokireny ketraka, ny anjaranao ataovy ho tontosa, ka aza dia reraka. Mandehana ianao, ka vitao ny asanao, fa ny tambinao ary. Mbola hanianire, ny anaisa tambibe,
izy nomana. Fandray miarabantsika rahalahy ary miaraba ihany koa izay rehetra miaraka amintsika amin'ity maraina ity. Fifaliana trano no amangina ny tokantrano misy antsika tsirairay avy sy any amin'ny toerana samihafa izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Mirary ny fitahin'ny Tompo ho amintsika rehetra. Mbola miaina ny vokatry ny krizy isika ankehitriny. Rehefa misy ny krizy, manahirana ny vola, tonga ny trosa, miditra amina antoka maro samihafa ny olona. Samy manoro ny lalak'izorana ao anatin'izany krizy izany ny rehetra. Ny fanjakana manana ny programany, ny banky manome ireo tolotra maro samihafa. Ny isam-batan'olona tsy mipetra-potsiny fa samy mihevitra izay ahatafavoaka ny isan-tokantranony. Manoloan'ireo rehetra ireo, ny soratra masina tsy manome tolotra fa manome fiainana sy manoro ny lalana, dia ny lalana mazava aombiazana amin'ny fiainana. Inona ny fahendrena na fahaiza miaina hiatrehana ny fiainana ao anatin'ny krizy na ny fahasairanana. Izay no iarahantsika mijery amin'ity maraina ity. Inona ny fahendrena na fahaiza miaina hiatrehana ny fiainana ao anatin'ny krizy na ny fahasairanana. Ny ohabolana fahaenina andiny voalohany hatramin'ny fahadimy no iarahantsika mamaly izany fanontaniana izany. Koa tsara raha ho ataontsika eo ambany masosika ny ohabolana fahaenina andiny voalohany hatramin'ny fahadimy mialoha ny hamakiantsika azy. Ohabolana fahaenina andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Anaka, raha niantoka ny namanao ianao ary nandray tanana iantoka ny hafa, ka voafandriky ny teny nalaoky ny vavanao ianao sady voasingitry ny teny nalaoky ny vavanao, dia izao no ataovy anaka ka afao ny tenanao. Andeha mihohoka sy mifona mafy amin'ny namanao. Aza vela torikory ny masonao, ary aza vela ilondolondo ny odi-masonao. Afao ny tenanao, toy ny gazela miala amin'izay mihazona azy, ary toy ny vorokely miala amin'ny tanan'ny mpamandrika. Ny bokin'ny ohabolana na bokin'ny fahendrena no mampianatra antsika ny fomba ahombiazana eo amin'ny fiainana. Ny fahendrena ho an'ny Hebreo dia fahalalana ara-tsaina izay iainana mifanaraka amin'ny planin'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay avy. Eto amin'ny toko fahaenina dia miresaka lohahevitra samihafa tsy mifampiankina ny mpanoratra. Iresaka lohahevitra iray isika, izay manahirana sy mitondra fahasairanana ho an'ny tokantrano na ho an'ny isam-batan'olona, dia ny antoka na ny trosa. Tsy resaka isika ny amin'ny hoe azo atao ve ny trosa na tsy azo atao, fa izay ho resahantsika dia ny fahendrena na ny fiarovan-tena na ny fiarovana ny ankohonana ny amin'izany hoe antoka na trosa izany. Voalohany ho resahantsika dia ny fitandremana ny tena manoloana ny antoka, ary ny faharoa ny fitandremana ny rahalahy. Ny fizarana voalohany ho resahantsika ary dia ny fitandremana ny tena manoloana ny antoka. Ny fahendrena tokony iainana. Voalohany, aza miantoka ny trosan'ny hafa. Izay mitrosa no mendrika hiantoka sy handony trosany. Hoy ny andininy voalohany amin'ny ohabolana fahaenina. Anaka, niantoka trosan'ny namanao ve ianao ka nandray tanan'olon-kafa ho marika izany. Mampianatra ny fahaizana miaina ahazona fahombiazana ny ohabolana. Ny soratra masina dia miresaka ny lafim-piainantsika iray manontolo
Ny oabolana mampianatra antsika hoendry, tsy ho toy ny olona adala na tsy manan-tsaina. Inona ary ny zavatra resahany eo amin'io andininy voalohany io? Miresaka antoka na fiantohana ny mpanoratra. Ny mpiantoka dia olona manaiky tompon'andraikitra voalohany amin'ny zavatra iray. Ohatra, miantoka mpianatra dia vonona ho tompon'andraikitra feno amin'ny fiainan'ny olona iray izay iantohany. Mandony saram-pianarany, vonona ho adinina ny amin'ny fahendreny, ny amin'ny fahombiazany, ny amin'ny fikarakarana azy. Ny resahan'ny mpampianatra ny oabolana eto dia miantoka olona amin'ny trosa. Ohatra, ingarabe andeha hiditra trosa, hindrana vola. Tsy mahazo ny vola indraminy rabe raha tsy misy antoka apetraka. Ny antoka matetika dia manatombo kokoa noho ny vola indramina. Inona no atao mba ahazon-drabe ny vola hotrosainy? Lasa ianao no manolo tena manaiky andony antoka mba ahazon-drabe ny vola. Ianao no manao ny taratasy andoha ho antoka teo amin'ny toeran-drabe. Mety ny taninao, na ny tranonao, na ny fiaranao, na ny volanao no ho solon'ny antoka nalaina hotrosa. Ho an'ny mpanoratra ny oabolana dia hoy izy, anaka, raha ny antoka ny trosan'ny hafa ianao dia tsy endry. Hoy ny oabolana 1:15 izay miantoka ny trosan'ny hafa dia hanenina mafy, milamin-tsaina kosa izay tsy manaiky anao izany. Lalana mudi iverena naminiraina zayani nufana fudi afakana bawana misimaru romiandri maro ireo mahantra dia itafifitafina vao. Misy maro koreo noana miandrandra ilay mofonaina ianao nandray izany ho avy azony antenaina ivereno lay fitiavana fazavapone raizao tontolo izao sady tomiaratsy raizao fiainana izao fantatrao ny lalana mody iverena naminirainao zay any no fanafody
izao sady tomiaratsy raha izao fiainana izao fantatrao ilalana mody iverenana minirainao zay anino fanafody afakana vaoanao. Misy fahasahiana be zany azo antoka ave fa ho voalohany indrosa, azo antoka ave fa ho voaverina amin'ny fotoana zany. Iza no ho tanany tompom-bola raha be sa ianao ny antoka azy. Faharoa, hitondra fahasairanana ho anao zany, mety hampikorotana ny tokantranonao sy ny fifandraisanao amin'ny vady aman-janakao. Fahatelo, mitondra ny jaly, milanja ny zioga tsy tokony ho anao ianao, misolovaika ny akalana. Olan'ny olona rehetra ny vola, tena manahirana ny mamany olana teraky ny trosa sy ny antoka. Mahita fahasarotana zavatra maro samihafa tsika amin'io. Inona ny fahendrena? Aza mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona hafa hiantoka na andony trosan'ny olona ray ianao. Fahendrena apetraky ny soratra masina zany. Hitantsika voalohany teo, aza miantoka ny trosan'ny hafa ianao. Fahendrena zany. Fa ny faharoa dia izao, samy tompona andraikitry ny fiainany ny olona tsirairay. Ianao rahalahy tompona andraikitry ny fiainanao, izaho tompona andraikitry ny fiainako. Hoy ny ohabolana 9:2. Ka voafandriky ny tenina laoky ny vavanao ianao sady voasingotry ny tenina laoky ny vavanao. Raha sendra latsaka ny antoka ny trosan'ny hafa ianao, nanao fanapahan-kevitra tsy voahevitra lalina, deso ny fanapahan-kevitra nataonao, tahaka ny olona latsaka tao anaty fandrika ianao. Ko raha latsaka ao anaty fandrika ianao, inona no atao? Afao ny tenanao. Aleo tompona andraikitry ny fiainan'ny olona. Hoy ny ohabolana 9:3. Dia izao no atao vianaka. Ka afao ny tenanao, satria efa mbeo an-tanany namanao ianao, andeha miohoka sy mifona mafy amin'ny namanao. Raha toa ka latsaka tamin'izany fanapahan-kevitra diso zany ianao, dia mandehana miangavy aminy, mifona aminy, fa diso ny fanapahan-kevitra no raisinao. Aleo mifampiraharaha amin'ilay namanao mba hahafaka anao amin'izany. Mialoha ny hitanana anao amin'izay rehetra mety ho vokatra io fanapahan-kevitra no raisinao io. Mety ho very vola sy fananana ianao, ary sanatria ho voasazy ianao raha tsy manana aloha. Mialahy ianao tsy tompona andraikitra amin'ny trosan'ny hafa. Ataovy izay ahatompona andraikitra ny tompon'ny trosa sy hanefany izany. Tsy ianao no hanao fifanekena izay tokony ho ataon'ny hafa. Aleo samy ho tompona andraikitry ny fiainany avy ny olona tsirairay. Aza mitoetra ao anatin'ny fandrika amin'ny fiainana, mialahy ao anatin'izany. Hoy ny 4, aza avela hatory-akory ny masonao, ary aza avela hilondolondo ny odi-masonao. Afao ny tenanao toy ny gazela miala amin'izay mihazona azy, ary toy ny vorokely miala amin'ny tanan'ny mpamandrika. Aza mangata-kandro fa mandeha ny fotoana. Tsy ho fantatrao izay fandehan'ny zavatra hitranga sy ny fiovankevitra samy hafa. Esory amin'izany ny zavatra mamatotra anao zany ny tenanao. Afao ny tenanao ka tahafo ny gazela sy ny vorona izay hafa miala amin'ny fandrika ny hazonana azy, miala faingana ao anatin'ny ho antoka io ianao.
Ary rehefa tsy miala ao ianao dia toy ny voatanany fandrika ka tsy hanana fahafahana. Mety anao ianao hoe manahirana be miala amin'ny zavatra efa nekena, mety hanimba zavatra betsaka izany. Marina izany. Ny gazela na ny vorona afaka tamin'ny fandrika matetika dia mitondra ratra na fahavoazana teo amin'ny tenany. Mety hisy vokany izay fialanao anatin'io fanarahana io, aleo miala ao anaty fandrika mitondra ratra, toy izay mijanona ho faty na ho tsy afa-miala ao ianao. Tandremo, fa tsy voatery ho vola ihany io, fa mety miantoka ny hafa isika amin'ny sehatra maro isan-karazany. Ohatra, ho an'ny mpianatra, manaiky anao siny eo amin'ny anaran'ny namanao ianao hoe tonga nianatra izy, nefa tsy teo akory. Tsy mety izany. Mety anaiky anao siny eo amin'ny toeran'ny mpiara-miasa aminao ianao hoe tonga niasa izy, nefa izy tsy niasa akory. Tsy fahendrena izany. Tsy endry izay manaiky hiantoka ny trosan'ny hafa. Hanimba ny fiainany izay manao izany. Noho izany rahalahy, amin'ny zavatra tsy azo antoka dia aleo tsy manao fanapahan-kevitra izay tsy voahevitra. Tompona andraikitry ny fiainany tsirairay avy, aza manapa-kevitra amin'ny zavatra tsy azo antoka sy hanimba anao sy ny ankohonanao. Tandremo ry namana fa matetika isika manapa-kevitra samy irery, tsy mila ny hevitry ny vaty. Tsy fahendrena izany. Ahoana izany no atao mba hanampiana ny rahalahy? Tsy hanampy ny hafa mihitsy ve fa hamela azy ao anatin'ny fahasairanana? Mety lasa tokoa ny eritrerintsika hoe ahoana no hafana mifanampy izany? Ny tapany faharoany amin'izay no resahantsika dia izao: ahoana ary ny fitandremana ny rahalahy? Tena natao hanampy ny rahalahy isika, tsy natao hijery tena fotsiny eo amin'ny fiainana. Manoloana ny tsy fisiana dia manorantsika ny fahendrena ny soratra masina, ahafahana mihevitra ny hafa. Zavatra roa no atolotry ny soratra masina antsika: manome na mampisambotra. Samy hafa ny mampisambotra sy ny miantoka. Voalohany, fiheverana ny hafa ny manome, aleo manome. Tena manahirana ny mamany olana manoloana ny trosa.
mitady vahaolana maro isika manoloana izany. Vahaolana azo hiatrehana ny fahasairana ny hafa dia ny fanomezana. Ny ohabolana fa 7:7 izao ny vaky ny teny. Izay manome ny mahantra dia mampisambotra ny tompo, fa izy ihany no hanonitra ny soa nataon'ilay mpiantra. Raha tsy te hamatotra ny tenantsika amin'ny fahasairana samy hafa teraky ny trosa isika, dia aleo manome izay ilainy dia mijanona eo, manome an'izay azona omena azy. Zao anefa, ny ianao no omena fa tsy mihindrana na ny an'ny hafa no omenao azy, toy ny miantoka ihany ianao raha zavatr'olona no omenao ny hafa. Ny ohabolana fa 4:1-2:1 izay manao tsinotsinona ny namany dia manota, fa endre ny fahasambaran'izay mamindra fo amin'ny ory. Mamindra fo aminy ianao rehefa manome azy, ary manome azy araka izay anananao sy mifanandrify amin'izay ilainy. Fafatesana sy tsy fifankatiavana. Tumpo mitalao aminao umeu ni fifankatiavana ampanjakao aminai diri ni fitiavana tianina lulurana ni ainao amunsenana. Tumpo mitalao aminao umeu ni fifankatiavana ampanjakao aminai diri ni fitiavana tianina lulurana ni ainao amunsenana. Tsy mety anjakanao tia mievitena ho mihoatrano ny namana. Tumpo mitalao aminao umeu ni fifankatiavana ampanjakao aminai diri ni fitiavana tianina lulurana ni ainao amunsenana.
Ny vahaolana faharoa atolotry ny soratra masina eo amin'izay fiheverana ny hafa dia ny mampisambotra. Fiheverana ny hafa ny mampisambotra. Fiheverana ny hafa ny mampisambotra ary mampisambotra amin'izay tena tokony ilainy. Teo amin'ny zanak'Israely dia fifampiheverana teo amin'ny samy rahalahy zany. Azo atao ny mampisambotra ny amin'izay anananao. Mampisambotra fa tsy maka zanany na maka tombony tamin'izay nampisamborina. Hoy ny Levitikosy 5:20-5:30. Ary raha miha malahelo ny rahalahinao izay miara-monina aminao ka reraka, dia vonjeo izy. Ka aoka mba ho velona eo aminao tahaka ny vahiny sy ny mpivahiny izy. Aza maka zana-bola na tombony aminy, fa matahorana Andriamanitra ao mba ho velona eo aminao ny rahalahinao. Aza mampanana vola aminy, ary aza mampisambotra hanina hahazoana tombony. Raha misy zavatra natao ho iainana ny fiainana kristianina amin'izao andro farany manahirana izao dia ny fampiheverana na ny fifanampiana. Rehefa tsy amin'ny fahendrena nefa no iainantsika ireo dia ho sahirana tokoa isika. Tandremo fa rehefa tsy manana fahendrena isika dia ho sahirana. Inona ny voka-dratsiny eo amin'ny fiainana andavanandro raha tsy nanisy fefy hiarovana amin'ny loza mety iseho isika. Rehefa tsy haintsika mitantana ny fepetra ny amin'ny fampisamborana dia mety ho very harena sy fananana isika ka ho tonga mahantra. Mety hitantana ny fanananao araka izay tsy ankasitran'Andriamanitra ianao. Manimba ny fihavanana io, manimba ny fifandraisana. Mety mitarika anao hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety hanimba ny firahalahiana, hanimba ny fifandraisana eo anivon'ny fiangonana. Hivoaka avy ao anaty krizy isika. Tandremo ny tenanao. Tandremo ny fandrika izay mety hahavoa. Mila mangataka fahendrena, dia fahendrena avy amin'Andriamanitra. Aza maika hanao zavatra tsy ampiheverana rahalahy. Tsy ny fihetseham-po no mibaiko rehefa fahendrena no resahana, fa ny fahendrena dia fahaizana mandanja lanja sy mijery ireo lalàna mifehy zavatra rehetra izay napetrak'Andriamanitra. Tandremo ary, soromy aloha ny olana mety iseho aminao sy hiantra amin'ny ankohonanao. Aleo manome na mampindrana toy izay hiantoka ny trosan'ny hafa. Tandremo fa fotoana fitadiavan'ny mpampiasa vola mpanjifa izao. Misy tolotra be dia be. Dinio, natao hiditra amin'ireny ianao sa tsy? Inona ny fahendrena? Ianao ve tsy maintsy hitrosa? Inona ny mahatonga anao hitrosa? Na inona ny mahatonga anao tsy maintsy hiantoka ny hafa? Dinio tsara, mifampiresaha amin'ny vadinao, indrindra isika lehilahy, maika hanao fanapahan-kevitra tsy mihera indraindray. Farany ho antsika rahalahy ary ho antsika rehetra, ny tambesarana trosatra ny akibon-drenitsika isika tsirairay avy, ny trosa ny fahotantsika io. Trosa izay tsy ho voalohantsika mihitsy, ny trosa ny fahotana. Jesosy Kristy irery no nanaiky hiantoka andoha zany ka hanafaka antsika ao amin'ny fandriky ny fahafatesana, hanafaka antsika amin'ny fangejan'ny ota sy ao ambany fahefan'ilay ratsy. Nanaiky anao zany Kristy satria fahavoazana sy fahampitehana tanteraka no miandry izay maty ao anatin'ny fahotany. Na nisy lalana hahafahanao miala amin'izany trosan'ny fahotanao zany Andriamanitra. Hoy izy, koa ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 5:9-10. Ekeo ny havitra nataon'i Jesosy Kristy, nanefa ny sazy ny fahotanao. Aza mangatakandro
hitoetra ao amin'ny ota. Manome fahendrenao antsika ny soratra masina. Aleo tompona andraikitry ny fiainany olona tsirairay avy. Ny mitrosa no natao andony trosa, fa tsy natao hiantoka ny trosan'ny hafa ianao. Azo ataony mihevitra ny hafa amin'ny fanampiana, fanomezana na fampisamborana. Manahirana ny trosa, manahirana ny antoka, noho izany dia ho lalina hievero ny fidirana ao anatin'izany. Isaorantsika Andriamanitra nanoro antsika fiainana dia fiainana vaovao, ny amin'izay tsy hapidikizo ny tokantranontsika tamin'ity maraina ity. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, ny fiadanany tompo anio amintsika tsirairay avy. Sorantsika an'Andriamanitra tokoa no nanomezany antsika ny rahalahy Rasolonjatovo Celestin nitondra amin'ny fampianarana teo. Raha mananambara aminy ianao na fanontaniana, afaka miantso azy amin'ny 034 17 480 16. Raha mbola te hihaino ny fandaharana ianao dia afaka miditra amin'ny YouTube ny radio Vaovao Mahasoa. Raha mitady fampianarana ianao na ny CD dia antsoy ny 034 47 887 11 na ny mail fbb.svm@gmail.com. Azonao ataoko ny manatona amin'ny vatana ao amin'ny edisiona Vaovao Mahafaly, Antsahabe Abidan'ny Kinela. Tompo anie hitahanao lalandava, mandra-peo indray ary.